antsika rehetra ny fahasoavany mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady voalohany amin'ny volana Desambra antompo ny fanjakana. Alahady faharoa amin'ny advento izao ny fiavian'ny Kristy. Ny ra-panevantsika ny raintsika sambatra. Oka iravoravo ny tany. Eny ianao ny ianao ny tompo, ianao ny mpanjaka. Izao rehetra izao dia miondrika anatrehanao, na dia tsy fantany aza, na dia izay tsy mankasitraka aza. Rehefa manapaka ianao mandidy dia ary ny zavatra rehetra. Rehefa miteny ianao hoe tapitra dia tapitra. Rehefa miteny ianao mitohy dia mitohy. Rehefa miteny ianao mitsangana dia mitsangana. Rehefa miteny ianao miorina dia miorina. Izany tsy takatry ny kely saina. Ny ketrina tsy maharaka an'izany. Ireo izay tsy mahalala anao tsy mahafantatra an'izany. Fa izay kosa dia nantsoinao amin'ny anaranao, ho lovan'ny Kristy ao aminao. Koa mideranao izay mankalaza anao, manome voninahitra anao, satria manana anao tompo sy mpanjaka izay manana ny fanjakana rehetra ety amin'ny tany ka hatrany an-danitra. Koa raiso ny fankalazana sy ny fiderana tompo. Mitantana anay ianao ny vimbina, ny karakara, ny ahy, nanome anay fahavelomana. Ka nahatratra izao alahady voalohany amin'ny volana Desambra izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitiavanao. Tsy marina moatra noho sasany izay na masina milahatra amin'ny hafa, fa ny fao amin'ny ramponao aminay amin'ny mahazanakao anay. Ka raisy tompo ny fisaorana. Manatona anao izay tompo amin'izao advento izao. Mba ho hamasinonao, ka hamasinona izay mba ho mendrika izao fanompam-bavahana izao. Ho vavaka tsy aroarom-paratsiana, ka hamasino liturjia manontolo ny sakramenta ary izay rehetra mba ho fanatina